dia inona am'izay ny zavatra mitranga ity tenyity zany novakitsika farany tamin'ny fandarantsika farany fa hovakian'Andriamandeha izy ao amin'ny bokin'ny Koritianina faharoa dia ny toko fahaefatra. Koritianina faharoa toko fahaefatra andininy fa 90. Amin'ny anaran'i Jesosy ary no amakitsika nyteny manao hoe ary tsiketraka izahay fa na dia mialevona aza ny toetra ivelany de havaozina isan'andro kosa ny toetray anatiny. Zany hoe manamafy tsara ny zavatra efa niresahantsika teo ity tenin'Andriamanitra ity hoe tsiketraka izahay. Iza moa aloha nanoratra an'ity? De ilay Paoly apôstôly nanoratra ilay Romanina nivakitsika teo any zay mampitohy iny teny iny amin'ity teny ity indray ary. Tsiketraka izay ho Paoly satria nahoana? Na de mialevina aza ny toetra ivelany. Raha isika olombelona no mandinika tsisy olona manana zany hoe toetra ivelany sy toetra anatiny zany, fa ny toetra de ray ihany de le ao anaty ihany miseho hoe ty ivelany. Fa ny dikan'le toetra ivelany sy toetra anatiny eto de misy fanazavana kely moa ho antsika izay manana baiboly ery ambany ery ny dikan'le toetray de hoe olonay. Zany hoe te hanambara ny apôstôly Paoly fa misy ny olona ivelany ary misy ny olona anatiny. Lay olona ivelany araka ty tenin'Andriamanitra de zao hitan'ny masonao zao, io vatatenanao io, io tenanao io natao hoe olona ivelany. De io le nresany hoe mialevina satria nahoana? Meantitra, meosa ary nefa rany de maty, ary rehefa maty de lasa vovoka. Zay le hoe mialevina zay. Fa izaho ny apôstôly Paoly de tsy kivy am'zany ary tsy ketraka an'izany fa na mielevina ary io ka hifarany amin'ny fahalovana tokoa de hoy izy hoe havaoziny isan'andro kosa ny toetray na le olonay ao anatiny. Dika zany de zao hoe misy fizarana roa na fisina anankiroa ao anatin'ny olona anankiray. Ny fisina voalohany ny ivelany, ny fisina faharoa ny anatiny. Ka rehefa tonga ny fahafatesan'ny olona de mialevina sy mialola ivelany. Fa le ao anatiny kosa havaoziny isan'andro tsy tratra an'le hoe fahalevonana sy le hoe fahalovana. Tsy tratra. Fantaratra fa misy fisina roa ao anatin'ny olona ivelany, olona anatiny. De ila hoe toetray anatiny io le olona anatiny io tsy inona io fa le fanahy miampy ny fanahy masina izay milaza hoe zanak'Andriamanitra. Ary zay no natonga amin'ny Paoly tsikivitsiketraka hoe na ho faty ary ty ka ialevina iao aloha tsy mampanino izy fa le ato anaty kosa andoky to izantsika hoe amin'ny andininy fa 17 sy 20 amin'ny Koritianina io any andininy 17 sy 20 izao no voalazan'ny teniny hoe fa ny fahorinay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatateraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakariva ao anay. Fa raha tsy mijery ny hita izay fa ny tsy hita, fa ny hita de ho vetivety foana, fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay. Zay ny teny marina zay. Le ivelany zany le atao hoe hita, zay mitondra fahoriana de lazay Paoly hoe vetivety sy maivana zany. Ka zay hoe tsy mijery an'iny hita iny fa le tsy hita, fa io hita io izy de vetivety foana, le ivelany io, lay tenan'ny olona, fa le tsy hita no haritra mandrakizay, lay fanahy ao anaty ho zanak'Andriamanitra. Mipetraka ary ny fanontaniana hoe ahoana moa ry pasitera nitateraka an'izany? Ianao zao vatatenanao io zany de aloha de lazainao fa le fanahy ao anatinao indray no zanak'Andriamanitra de io naharitra mandrakizay fa le ray oloha. Ahoana ny tenin'Andriamanitra milaza fa hatsangany io maty io sy ny karazany de le tsy hita ve de ahoana ny andovany zany fanjakan'ny lanitra araka le Romanina toko 7:17 hoe ny zanaka no mandova. Zay indrindra le tsy fahafantarantsika ny soratra masina araka nambaran'i Jesosy hoe madio hevitra nareo tsy fahafantaranareo ny soratra masina. Ndao tsika maky teny ihany ary eo amin'ny Koritianina io ihany toy izantsika de ny toko 5 indray ary andininy voalohany. Koritianina faharoa toko 5 andininy voalohany ka hatrany amin'ny andininy fahaefatra. Koritianina voalohany toko 5, Koritianina faharoa azafady toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy zao mivolazany teny ary fa fantatsika fa raha ravana ny tranolayntsika ety an-tany de manana zay voarafitr'Andriamanitra isika dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Ary misento ao anatin'ity isika ka maniry indrindra hitafy ny tranontsika izay avy any an-danitra koa
fa ho hita mitafy isika fa tsy mba mitanjaka. Fa isika izay amin'izao lay izao dia misento noho ny mahavesatra atsika, satria tsy tiantsika ny endahana fa ny mba hotafiana koa mba hatelo ny fiainana ny mety maty. Asa raha ho teny vaovao aminao zao fa dia zany ny zava-marina zany. Fantatsika io izy fa raharavana ny tranolay tsika ty atany. Io tranolay tsika ty atany io dia tsinona fa le olona ivelana ty vatantenanao ty. Dia manana zay voarafitr'Andriamanitra isika, ohatrany hoe manana tranolay afaka ohatran'ity vatantena ity zany ny olona zay efa zanak'Andriamanitra io aloha. Dia trano tsy natao tanana zay maharitra mandrakizay. Marina zany. Tinga mandainga zay milaza fa maharitra mandrakizay vatantena io e. Io le nresahan'ny Paoly teo, mialevina makany amin'ny fahafatesana ny hafarana, tsy maharitra mandrakizay zany, ary tsisy olombelona velona mandrakizay zany ny vatantenany. Fa zao misy vatana hafa, tranolay hafa zay namboarin'Andriamanitra araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ato tsy nataon'olona ozy izy fa voarafitr'Andriamanitra dia io no haharitra mandrakizay. Dia toizana ny teny hoe misento ato anatin'ity isika, zany hoe misy vatana ety an-tany dia misy misento ao anatiny ao. Iza le misento ao anatiny? Le fanahy zay tsy mbola manana vatana fa miaina ao anatin'ity vatana mety maty sy mety loha ity. Zay mahatonga azy hoe misento ao anatin'ity isika ka maniry indrindra hitafy ny tranontsika. Zany hoe dika zay zany dia zao, le misento ao anaty eo zany efa manana trano fa saingy tsy mbola ino ny tafiany, fa mbola le trano zay mety maty sy mety loha. Dia ny tranon'io fanahy ao anaty io zay tiany ho tafiany fa mbola tsy tafiany, dia io le hoe voarafitr'Andriamanitra tsy natao tanana maharitra mandrakizay. Dikany dia zao, misy zany vatana hafa na tena hafa akoatra nyty tenantsika olombelona ity zay mety maty, dia itenana vatana hafa zay akoatra nyty tena io no tena na vatan'ilay fanahy ao anaty. Fa le fanahy ao anaty zany zay zanak'Andriamanitra dia mbola mialokaloka, mbola ato anatin'ity vatana anankiray tsy mety maty sy mety loha ity. Fa manana vaovao zany izy io zay anazy manokana, fa tsy mbola raisiny ankehitriny fa any an-danitra namboarin'Andriamanitra. Zay le hoe tranolay maharitra mandrakizay. Zay ny dikan'io teny izay nazavaina teo io. Dia zao ary ny fotoana moa miazakazaka dia miazakazaka, fa zao azo novakiana zany toy ny amin'ny andininy hatrany amin'ny andininy fahaenina dia atakatra zavatra hafa ianao. Fa zay nomeko anao zay zany ny tena zava-misy fototry ny zavatra marina mahazanak'Andriamanitra zanak'Andriamanitra, zay tsy ndriky tsara hoe ty zany vatana hafa dia io faty io meloa io, dia mialokaloka ao anatin'io meloa io le fanahy zay atao hoe zanak'Andriamanitra. Fa mampanantena ny ten'Andriamanitra hoe misy tena sy vatana vaovao zay anio fanahy ao anatinao io, fa saingy tsy mbola tafiny amin'izao fotoana izao. Fa namafisana ao amin'ny Koritianina io ihany fa ny Koritianina voalohany no anamarinatsika n'izay teny zay. Koritianina voalohany 5:10 dia 4:70 ihany. Koritianina voalohany 5:10 manamarina zay teny zay vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary manao hoe: afafy tena araka ny fomba naina izy, atsangana ho tena araka ny fomba panahy. Raha misy tena araka ny fomba naina dia misy araka ny fomba panahy koa. Asa re raha mba hoe efa fantatrao va re zao teny zao sa androany vao eninao? Na mety efa nandalo teo masonao fa tsy fantatrao va dia zao vao misokatra eo aminao. Afafy tena araka ny fomba naina izy, ny olona rehetrarehetra zany le atao hoe izy zay nazavain'ny Paoly eo ambony eo fa tsy vakitsika intsony. Ny atao hoe afafy tena araka ny fomba naina dia zao: ny famafazana ny tena araka ny fomba naina dia ny firaisan'ny lasan'ny vavy mpivady dia miteraka. Zay zany ny dikan'io. Dia manome tena iny, dia iny tena iny na le zanakaterandry zareo rehefa avy eo dia iny zany le atao hoe tena araka ny fomba naina. Dia namafisina fotsiny dia zao hoe nafafy izy tamin'izay, dia rehefa maty izy dia atsangana ho tena araka ny fomba panahy. Dikany dia zao tsy tia le avy amin'ny fikambanan'ny lasan'ny vavy ty tsoa zany lay atsangana rehefa tonga ny fitsanganan'ny maty, fa ilay vaovao izay nataon'Andriamanitra fa tsy nataon'ny olombelona.
tsy avy amin'ny firaisan'ny lasa ny vavy ntsony na ny fikambanan'ny mpivady intsony, tsy avy amin'izay tsony ny vatana ho raisin'le fanahy, fa ilay tranolay nataon'Andriamanitra tsy avy amin'ny olombelona fa nataon'Andriamanitra lay aharitra mandrakizay. Zay ahafahako miteny ary fa rehefa tonga ny fitsanganan'ny maty amin'ny andro farany dia zao ny tadidio, raha misy maty mitsangana tsy le vatana zay an'le olona efa lasa vovoka iny intsony no amboarina indray dia lasa olona vaovao, diso zay, fa le vatana vaovao any an-danitra no hampidinina ho raisin'le fanahin'le olona rehefa mitsangana amin'ny maty ny olona anankiray. Mazava tsara ary fa ny olona maty amin'izao fotoana izao dia mazava araka ny efa nentiko tety any zay sombim-pampianarana zay hoe le vatan'le olona dia mijanona ao anaty fasana any ambanin'ny tany meloha, ny fanahiny raisan'le olona itsangana izy dia any amin'ny paradisa miala sasatra, mitsahatra, miandry ny fananganana azy. Dia rehefa tonga amin'izay zany fitsanganan'ny maty amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy Kristy dia tsy ity vovoka ity intsony no akambana amin'le fanahy ato anatin'ny paradisa, fa le vatana avy any an-danitra no omenan'le fanahy ao amin'ny paradisa, dia iny no ifoazany rehefa tonga ny fitsanganan'ny maty. Dia zay no mahatonga azy manamafy tsara eto amin'ny 470 eto zay araka ny fampianarantsika eto hoe raha misy tena araka ny fombanaina le nazavaiko teo, dia misy araka ny fombam-panako zay anamarinana tsara fa hafa tokoa le amin'ny fombanaina dia mbola hafa lay an'ny fombam-panahy, fa tsy ny an'ny fombanaina iny ihany no raisin'le fanahy rehefa avy eo, fa le vatana araka ny fombam-panahy. Samy hafa tanteraka zany reo e. Dia le ray mijanona anatin'ny vovoka fa le ray no raisina rehefa tonga ny fitsanganan'ny maty. Farany manamafy an'izay rehetrarehetra izay ity andinin-tsoratra masina ity ao amin'ny Kolosianina dia ny toko 7. Kolosianina toko 7 dia vakitsika ny andinin'ny 7 sy ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Kolosianina toko 7 andininy 7 sy 4 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Zay ny zavatra hitranga zay. Maty ianareo zay izy, inona moa le maty? Ingy hoa le hoe misy maty foana eo amin'le batisa zany dia fahafatesana no raisiny eo le tena nofo iny. Dia mialokaloka anatin'ity vatany ity amin'izay zany le fanahy zay misy fanan'Andriamanitra tsy ho tatsonina eo anatin'le olona, zay le hoe efa maty ianareo, dia tsy mijanona amin'ny mamaty azy fa niara natsangana. Inona le natsangana? Zay le amin'ny andininy voalohany eo amin'ny Kolosiana toko 7, le fanahy indray ny velona ao anatin'le olona dia io mialokaloka anatin'ity vatantenan'ny olombelona mety maty ity. Dia ny fiainanareo izy miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Inona moa dika le fiainana miara-miafina amin'ny Kristy? Ny atao hoe miafina nge dia hoe misy fa tsy hita e. Zay fotsiny. Misy zany le fanahy fa saingy tsy hita. Fa rehefa tonga amin'izay Jesosy Kristy dia miara-miseho, zany hoe miseho Jesosy, hitan'ny olona zao hoe zao no tena endriko Jesosy, dia amin'izay koa zany vao miseho amin'izay le fanahy hoe hay ohatra zao le fanahin'le olona, saingy le vatana vaovao no ahitana azy. Dia zay no amafisiny ty andinin-tsoratra masina omeko anao farany ty ao amin'le Koritianina teo ihany voalohany toko 5:10, Koritianina voalohany toko 5:10 dia no tsara ny andininy fa 1:50 sy 2:50 amin'ny anaran'i Jesosy. Koritianina voalohany toko 5:10 andinina 1:50 sy 2:50 izao ny voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy: indro zava-miafina anambarako aminareo, tsy hodimandry avokoa isika rehetra, fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ovahana isika rehetra, fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty atsangana tsy ho lo intsony ary isika ovana. Dia azonao tohizana andininy 7:50 sy 4:50 fa raisiko tsara zany hoe rehefa tonga Jesosy zay le maneno ny trompetra farany dia ny maty ozy izy atsangana tsy ho lo intsony. Raha le tato iny no mitsangana, zany hoe le eo amin'ny vovoky ny tany ihany no mitsangana, mbola ho lo iny. Fa matoa atsangana tsy ho lo intsony dia le any an-danitra le tena vaovao no ampidinina no mena azy ho an'le maty zay.
ho an'le tsy maty kosa fa tratra velona de hoe ao anatin'ny ray mpimaso de hovana isika raha ohatra moa ka ity ihany ny vatana andova fiainana mandrakizay hovaina atao inona io fa hovana esorina vetivety io de raisina lay tena vaovao ao anatin'ny ray mpimaso de mitranga izany de le tena ny fanahy io zany ny zava-miafina hitranga amin'ny andro farany tsy ho tonga am'izany ny olona nefa raha tsy mandalo an'ilay batisa tena original de io zany tena zanak'Andriamanitra io fanahy io de io no manana vatana vaovao any an-danitra zay ho raisina rehefa tonga Jesosy raha maty le olona tsangana izy de ino ny raisina raha tsy maty ny olona de miova ao anatin'ny ray mpimaso mandray an'io tena vaovao io ka n'izao ny teny apetrako amintsika rehetra ary satria ny fotoanantsika mialasa de mialasa raha mbola ao anatin'ny fampianaran-diso ianao tsy ho fantatrao zany ary tsy ho azonao zany